Miara-batsika rehetra indray. Hoy William Trachera hoe ny vavaka aray-pinoana dia mandrisy sy mahery. Koa ray vavaka isika androany ho an'ireo tsy salama izay maniry vavaka dia aoka ho araintsika finoana izany. Ny aiko ny aina dia mangatabavaka noho ny tsy fahasalamana. Itsinjo azy any Andriamanitra hitantana azy amin'ny fomba manokana. Ary ho anao izay tsy salama ihany koa androany dia aoka hitsinjo anao Andriamanitra. Hivavaka isika ho an'izany mpanompon'Andriamanitra izany. Andriamanitro rainay izay any an-danitra, mivavaka ao ankehitriny satria mitalao aminao ny mpanomponao, ny aiko, ny aina. Tsy miafina aminao ny aretina manjoa azy. Andriamanitro, ianao mamindra fo aminy. Raha nisy fahadisoana nisy teo aminy, avy anao ny elona. Ary angatahiko kosa nefa f'Andriamanitro, ny famindrapo avy aminao ny tsindry-tsikazikazika hanome fanasitranana ho azy amin'ny alalan'ireo fikarakarana izay rehetra atao. Miosaina fahendrena ny mpikarakara rehetra, indrindra ny mpitsabo, ka ho tonga hiverina ny fahasitranany ary hanome voninahitra anao izy eo amin'ny fiainany. Ray malalo, ny hoaviny rehetra dia aoko tantaninao ary azavelanao ho kivy eo anatrehany toe-javatra misy, satria ny zavatra rehetra dia hainao ary ny zavatra rehetra ihany koa dia azonao tanterahana amin'ny alalan'ny finoana. Ho amomba izany mpanomponao izany sy izay rehetra manana aretina mitovy amin'ny ankehitriny. Aza adininao izy ary aza adininao ihany koa ireo tsy salama rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahako mivavaka, satria ianao nefa maty hitondra famonjena ho anay. Amin'ny anaranao iry ihany. Amen.